Sanatria akory hoe manenjika ny resy fa rehefa trangan-javatra tahaka ireny no ahitanao mihitsy ny tsy fahombiaza ny fanorenana trano tsy ara-dalàna ka tokony andray andraikitra ny tompony andraikitra isan-tsokajany mba tsy hipetrahany ireny fanorenana trano tsy ara-dalàna ireny. Anisan'ny tsikatry ny mpanao gazetinay izay nandeha teny toerana vokatra izay tsy fanarahan-dalàna maro samihafa izay ny faliton'ny toerana any amin'iny Manaritsoa iny ary tsy ny mpanao gazety ihany na tsikatra an'izany fa nahita ihany koa ny Prime Ministre sy olonandrasana Mahafaly Olivier. Lalakely, tontolo iainana lavitry ny lavorary tanteraka, ireo no iainany andavanandron'ireo mponina ao amin'ny fokontany Manaritsoa. Lakan-drano tsetsina, feno fako miaraka amin'ny fofona maimbo no rivotra iainana. Manoloana izany, nandritra ny fandalovan'ny solon-tenam-panjakana, notarian'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny vadiny filoha, dia nanao antsoava amin'ny tanànan'Antananarivo izy ireo, hiarasa amin'ny fanjakana amin'ny anatanterahana ny tetikasa fanarenana ny tanànan'Antananarivo. Ny vahaolana maharitra zany niteneninay teo ny fanaovana antsoava ho an'ny commune mba hiara isalahy zany amin'ny gouvernemanta manontolo zany amin'ny fanatsarana ny tanàna, amin'ny fametrahana reny fotodrafitrasa maharitra roa nitenen'ny filoham-pirenena hoe projet structurant reny amin'ny fanaovana logements sociaux mba tsy isiany zavatra ohatran'izao tsony satria fantatsika fa azo pitikafo kely fotsiny zany dia tonga dia mianaka ny hafa dia izao ny vokany ka efa mieritreritra sady tsika hoe inona ny tokony atao mba hametrahana zay fotodrafitrasa maharitra zay iarahana amin'ny commune satria samy tompona andraikitra amin'ity tany ity zany. Anomboka raha-pitsy ihany koa dia isy ny fanadiovana ireo lakan-drano izay tsetsina eny amin'ity fokontany ity tafiditra indrindra ao anatin'ny tokony omen'ny filoham-pirenena ka hanaovana asa tanamaro. Tsy ho ela zany atsika eto anao amin'ny rahaben'ny fokontany dia ho ataony curage fanamboarana ireo kanalindrano ireo zany mba mahate olona tokoa zany ity toerana misy atsika ty ho amboarina amin'ny alalan'ny filoham-pirenena tsy ho ela zany izy io. Ankoatra ireo dia isan'ireo fokontany tsy manana birao ny fokontany Manaritsoa ka anamboarany fanjakana birao amin'ity taona ity.